Kristina. Sarah. Dia zahay food lovers. Coucou daholo androany indray tsika mitohatra ny aventure culinaire tsika androany tsika andeha ho any amina toerana anankiray ny nosy zato eny amin'ny centre commercial Santilo tsy izany fa ny restaurant Babakoto spécialité suisse dia antsika dia andao ary tsika aty amin'ny centre commercial Santilo tsika zao ho ao amin'ny Babakoto ao amin'ny aventure tsika manaraka dia ato ambony aty hitanareo ny deuxième étage deuxième étage dia andao ary tsika en foot courte andao ary Tomni Babakoto zany zao Babakoto moa zany misy karazany roa ny anankiray bar ty bar ty dia ary no misakafo ao anatiny ao rehefa eo tompoko anareo dia ery ny restaurant ito restaurant ny bar manana kartany moa zany mazava ho azy amin'ny Babakoto dia misy logoana sarina Babakoto dia ny toerana misy anazy averikany aty amin'ny centre commercial Santilo dia efa misy contact moa zany io raha ohatra ka hanao commande nareo zareo manao bière dia manao soft dia ireo avy moa zany karazana soft dia misy Babakoto mixologie zany hoe mélange eo daholo ohatrany hoe karazana cocktail zany misy Babakoto in blue zao misy smash reny hitanareo iny avy ny ao anatiny sy ny prix anniversaire misy ohatrany hoe vodka misy tequila dia misy rhum blanc akoatran'izay koa misy ny shooters Babakoto dia ho filmeko eo nareo rehefa avy eo soko nareo ohatrany hoe fanaovany anazy en lève zany dia misy tequila Fireball dia B52 B52 ou à Paradise plus liqueur menthe si rhum flambage des des miscou un cocktail sans alcool Nestine un cocktail ouais avec alcool à l'outil famille sans alcool des Nestine sans alcool l'année Coave Miscarazania Missy Morito Pina Bora Bora Cendrillon des cocktails de jus Miscoua Méli-Mélo Sanué Missy Citron Miel Gingembre Tonique Si glaçons des Retoani Carazana cocktail avec alcool classique Morito Mazaroasia Pina Colada Wanareo tena mankafy zany cocktail des reo avy ny karazany misy ato amin'ny Babakoto dia farafatsika indrindra misy koa ny consommation zany mazava ho azy ho anareo izay efa zatra moa zany ny karazana whisky sy ny ohatrany dia misy consommation ato farany manana koa izy boisson chaude ohatrany hoe expresso thé vert cappuccino chocolat chaud thé au citron grog ty rehefa le ohatrany hoe manalapi dia nasiana grog kely irish coffee dia thé au gingembre dia ohatr'izay ny boisson carte à boisson ato amin'ny Babakoto
Ankoatran'izay misy koa ny karazana rhum arrangé. Ato zao rhum arrangé misy romarin sy orange. Dia ato indray misy fraise. Tsy haiko na hitanareo fraise dia misy framboise dia misy olive dia misy mangue. Dia ity indray mbola rhum arrangé ihany citron dia misy olive dia misy goavtina. Dia farany ato fruit rouge dia miaraka amin'ny mananasy sy inona avy ireny feno karazany be da be. Dia tonga avy aty dia andramanareo ilay izy fa za moa zany tsy dia amateur ana rhum arrangé. Ohatran'izao indray ny karta sakafo malagasy suisse aty amin'ny Babakoto ary ilay nazavaiko nareo teo ery zao ny bar. Dia ankoatran'izay zareo manana karazana sakafo plako. Dia azavaiko nareo izavy ny spécialitéany ankoatra ny anomboana anazy moa zany entrée. Dia ny entrée variation de prix an'zareo aloha 12 000 ariary, ça va entre 12 000 ariary jusqu'à 60 000 ariary ny lafo indrindra, en moyenne 20 000 ariary eo. Dia reto zao ny entrée misy bol de fraîcheur miaraka moza sy magret séché. Dia misy koa sandwich pain d'épices foie gras miaraka amin'ny tsy perfery. Dia misy salade mêlée viande séchée fromage. Ity zao andramanay rehefa avy eo satria karazana viande séchée zany ao anatiny. Izany zao mbola tsy nandramantsika mihitsy tanatina namoa découverte dia ho andramantsika. Dia ankoatran'izay misy koa ny salade multicolore aux fruits de mer. Dia manao koa zareo plat. Dia ny plat zareo tonga dia les plats ina moa hafa kely daholo. Ato zao misy souris d'agneau mariné aux épices, misy cuisse de canard confit, magret de canard rôti, misy poisson du jour, misy lanière de poulet sauce curry, dia misy fondue suisse. Ity zany tena anisan'ny tena hoe tianay andramana be mihitsy. Dia ankoatran'izay manao koa zareo plateau. Plateau karazana roa plateau ato amin'ny Babakoto. Misy plateau Babakoto pour 2 ou 3 personnes. Dia ny ao anatiny souris d'agneau, ribis, poulet, saucisse fumée, brochette mixte sy légumes grillés. Ity zany zao tsy maintsy hoe andramana rehefa makato amin'ny Babakoto dia alova andramana io rehefa eo. Ankoatran'izay misy koa plateau de mer. Plateau de mer indray zany mazava ho azy rehefa tsy lasa vacances nareo dia mihina plateau de mer dia ohatrany hoe nandeha vacances ihany. Misy langouste, calmar, poulpe, crevette, filet de poisson, darne frites, légumes grillés miaraka aminazy. Dia manao koa zareo dessert. Dessertany hafa kely satria ohatrany hoe spécialité gasy zany. Mofo gasy volamena, misy coupe dame blanche, misy banana split sy café gourmand. Dia manao zareo pâte fruits de mer, viande fumée, viande séchée, charcut maison sy crème de poisson. Dia mazava ho azy Babakoto mivarotra koa zareo pizza. Fa ny pizza zareo 2XL fa tsy pizza tsotra. Dia 40 000 ariary zany c'est pour 3 personnes maximum. Dia ny habeany 51 cm. Dia ankoatran'izay misy apéro koa ho anareo ohatrany hoe entre mpinamana zany. Dia ty apéro ty zao intéressant be misy karazana fromage, 3 fromages sy 3 viande séchée. Viande séchée tantarainay sy dinner rehefa avy eo akilay nyteneniko teo satria zay nananty salade mêlée viande séchée. Ankoatran'izay nisany spécialité an'zareo koa ny grillade. Ato zao tsika manana grillade brochette mixte. Misy brochette de zébu, fougne, misy poulet, misy crevette, dia misy calmar. Dia manao snack koa zareo. Snack ohatran'ilay teo zao ribis fotsiny ohatrany
Dia misy chromesquis de fromage, assiette de fromage sy zao tinidina be mihitsiny nefa ny avy mila ariary fotsiny misy karazana fromage ao anatiny misy grillade de cervelle dia misy viande séchée dia misy tartine dia pizza babacoute PM raha tsy tiaka ny gema zany na ohatry ny en couple dia le PM any tsara alaina. Dia farany fahatsinkely indrindra plat malagasy anisan'ny tena mampiavaka ny malagasy zany hoe pirina, loksa sy kabaro, ravitoto, trondro, tsaramaso sy trafokely nandramadina rehefa eo zao lelan'omby dia misy tsaramaso, misy anandrano sy sofokisoa tena hoe vrai plat malagasy zany fa tsy le tenitenena mélange reny. Enombritra, gisa, amalasiana kisoa, akoho gasy. Dia ohatrohatr'izay ny plat malagasy atao amin'ny babakoto. Dia andramandina zao tsy rehefa avy eo lelany miaraka amin'ny vorivorokena miaraka amin'ny henakisoa mikambana daholo zany ireo anaty plat iray. Dia avy mila ariary amin'ny vidiny dia jerentsika eo rehefa eo. Anao préparation ana boisson amin'izay zany zao dia hoanainareo hoe inavy le boisson. Misy shaker moa zany araka izao hitanareo. Atao amin'ny babakototsika niboatsika anazy babakoto bar anakiroa le babakoto dia anandrana cocktail sans alcool zany andramatsika anankitelo misy cocktail avec alcool dia misy cocktail sans alcool araka le niteny sara teo dia andramatsika niboatsika anazy izy misy thé glacé aloha thé glacé inona moa ty dia ty préparenao lève teo dia mba tonga dia sotroina zao satria saika nahitanareo le glaçon efa natao tamin'ny shaker dia misy décoration mahafinaritra be ohatr'izao dia andramana ohatra amin'ny masoandro le any dia tia nandramako voalohany dia lakoa nandrana tsara le izy ohatra hoe tropical mangatsiatsika dia eny be le citron dia nefa le izy tsy mangidy dia tsy mamy be zay aloha ny haingo tsy haiko ny adiny za koa ohatra maheno fruit de la passion zany tsara be eny le citron fa misy touche na jus hafa
Un fruit de la passion, ça. Des petits, hein, décoration, il y a un truc qui est en Ici, fruits rouges en bounia. Ici, décoration, il y a un feu d'ananas, des mis parapluies, cœur libre, des tisons smoothies, des mis chantilly en bounia, des les fers, ici chocolat. Ouais. Des petits Germanis. Tiffany. Tiffany, les vacances, ça, on a Chine, c'est les vacances à retraite. Les vacances, Ah, on a un tir en tata rosouk. Tirnaïn? Fraise de milkshake. milkshake salise. Dia resaka be zoky ndrasy fandramako eto alohana holy izy dia tantaraiko anareo ny ahoana ny tsirony. Milkshake riche en lait. En fait, mixer zareo be ilay izy teo dia frais be dia inona moa smooth izany hoe léger doux be doux atony tsara siramamy dia zay dia misy mamy goût anazy le chocolat enao anatiny aloha dina indray tata. Nandrana zao sa. Tiffany be les parapluies, les décorations lisses, les kiskely moa zany tsy be areny zao. Tsara be ilay izy. Do be ohatrany hoe sady matavy tsara. Tsy hoe matavy hoe crémeux fa crémeux ilay izy fa frais. Dia tena tsara be. Ohatran'ilay hitanareo hoe mihinana dessert le fraise sy fraise sy yaourt sy crème fraîche. Yaourt sy crème fraîche. Fa zany tena ke léger be ilay smooth fa zany raha ohatrany ka atao mo anankiray. Dia farany fahatsinkely indrindra hanandrana cendrillon tsika tsy haiko namanay fa nahita boisson cendrillon fa zay zany hanandrana boisson cendrillon androany voalohany tafiainanay. Mihinana ilay izy miran'ilay hoe un jour mon prince viendra. Dia cendrillon misy tahony tsy haiko na le kiraro cendrillon ty natao zareo ty dia ty le tongotry le kirarony dia eo amboniny misy be rose dia ty misy fruit rouge ananas dia misy le parapluie tiany Tiffany be dia andramampampadiana indray voalohany. Misotro cendrillon zany. Tsy afaka sotrondre. Fanamaria kely le sucre tena atony tsara tena tsara be mihitsy mahay zareo le voafehana. Ohatra misy cocktail de fruits, cocktail de jus de fruits tsara be. Aty koa ny tena ty misy tsirona vaingana fraise mahafinaritra be. Dia riche be le yaourt. Le zavatra laitier ao anatiny. Ty zokiny andrea. Ahoana ny tsirony papa? Misy eno cocktail de fruits tsara be dia ohatran'ny tropical be mihitsy ny tsirony izy. Cendrillon tropical. Fanamaria moa zany le cocktail tena. En fait, vao maîtriser zareo le goût inona moa plutôt misy agrumes ohatrany dia le izy mahafinaritra be satria tsy mangidy mihitsy. Dia le be rose manome inona moa manome saveur an'le jus tena voalohany hatramin'izay iainako aloha zany nahita hoe anatina cocktail misy be rose. Io zany tena tiandreo amin'izy dia le anana tena ariary. Tena tiana. Samy tiako daholo zareo fa mana préférence kokoa amin'ity za koa satria za somary izay moa zany somary tendakany somary gourmand dia ty zany gourmand kokoa fa raha ohatrany ka ina moa diététique somary tsy dia tia zavatra matavonareo dia tsy izy ty tena conseillé be en tout cas maîtriser zareo ny sucrosité an'ilay zavatra dia zay.
dia ary rehefa avy nihinana cocktail nanandrana an'ilay cocktail teo tsika reto izy reto moa zany a ty tena préférence anay coup de cœur mihitsy ty smoothie ty dia anandrana amin'izay tsika an'le raclette ina moa sy ty fondue suisse moa ny anaran'le izy fondue suisse misy zany fondue savoyard misy fondue suisse misy fondue chinois fa atsika fondue suisse no andramantsika dia baseny a misy raclette dia misy gruyère dia déglacé au vin blanc dia ohatr'izao ny paoziny a dia misy an'ity pain fait maison ty ny arotsaka ao anazy ohatr'izao dia misy an'itony fourchette spéciale mahafinaritra tony dia zoky zany a anaovako zany zoky zao ao mitsatoka mofo ray zoky s'il te plaît voilà ma chérie zay ao dia ohatrany hoe cake zany dia alaiky ny zoky fa somary mamay a ho anareo izay te hanandrana zany fondue suisse zany eto Madagasikara zany a dia aty amin'ny babakoto no asaikinareo mandeha zay mbola anandrana zay koa vao voalohany ato amin'ny Dao-Andramana sy voalohany ao anatin'ny tantaranay a no mihinana zany fondue suisse zany ty le izy ty zany a anzoky ty zoky je te mets une assiette ty zoky a iny zany le fitatazana le tandremo sao dia mamay aloha tsofy aloha a dia apetraka eto dia papa zany zao aka ty ny amin'ny papa maman Sara zany mbola anandrana ty rehefa eo ohatrany hoe pain brioché a épicé zany le izy hitanareo ty le ohatrany croûte dia moelleux tsara moelleux dia misy épice ohatrany hoe misy safran hitako avy eto dia ty zany io mangotragotraka io mihitsiny dia raha ny tokony izy moa zany ohatrany atsofotsofoka ohatr'izao zay izy ty zao zany le izy dia maka sotasy any mba tsy ho may dia andramana aloha tena fromage la fromage loveuse zany tena conseilleko ty mino be le qualité an'le fromage a fondu a gruyère le gruyère sy le raclette eny vin blanc anatiny vin blanc classique le izy a iny zany manome an'le ohatrany eny tsara mihitsiny hoe misy somary peps miakatra ao anatiny tiako andramana manokany ty fondu ty mialatsiny aloha tena andremanay any sao dia may a mahery tsara le fromage efa manomboka mangotrakotraka izy dia vonogo kely ny afo aloha piatsika aloha motra dia le mofo koa andramako manokana iny zany le izy dia le mofo ty andramako manokana ka maheno tonga dia maheno safran be mihitsy safran dia misy épice cumin kely misy carry kely maheno carry koa zay no ananty dia apiko anankiray farany dia avelako indray maman Sara iny anakory eo manaso tsara be rakiraiky na raha fahafantarantsika somary fromage somary fort le izy a amin'ny resaka sel fa miaraka amin'le mofo le izy zay mahatonga le izy miaraka amin'le mofo zany satria ohatrany hoe miaccompagner an'le tsiron'le mofo le izy c'est bon tu en veux encore opy quoi teo anio koa tena tia fromage be ohatran'ny papa raha mahazo karazan-drazana mofo ty a ao an-trano ohatrany hoe le pain complet sy an'ireny tena
ndray zany zao atao amin'ny babakoto aty amin'ny Santiloano zato misy atsika dia za ndray zany zao manao dégustation telozora be any jerentina teo dia tonga dia hoaniko aloha le ina moa le fondue suisse ohatran'izao ny anaty dia doubleko le mofo dia ty ararako ohatran'izao mamay be ve ty papa araka le nitenenina teo ina moa vin blanc dia raclette sy gruyère iny dia ohatr'izao zany boucheko tolotra anareo any an-trano dia fofony aloha teo dia fofona fromage be raha ohatra nareo miodana fromage dia tena tianareo ty efa voatenidina teo daholo moa zany hoe fromage de qualité le izy tsy le fromage mora be reny fa fromage gruyère sy raclette zany anisan'ny tena eny zany dia eny le tsirona vin blanc mahafinaritra be mihinana azy un peu kely ana dia effectivement le tsy be sira fa allégen'le vin dia zareo moa zany efa manana machine fondue mihitsy spécial fanaovana fondue iny aloha to dia conseilleko be anareo ty to dia conseilleko dia afaka réglenareo ny degré any atao ambadika eto afaka réglena hoe atao 1 sa 2 sa 3 sa atao ohatrany ahoana arakaraka iny mampiraikitra be anazy sy tsy mampiraikitra be anazy dia avy eo moa nareo mahazo texture ohatran'izao dia zao hinana salade indray tena mahafinaritra amin'ny andao andramana zany tena tsy afoza nestina andao andramana mampatoany mbola manao andao andramana foana les découvertes sy voyage culinaire dia zao zay tena hoe voyage sakafo ohatrany hoe Suisse zany prix anty fondue Suisse ty zany 30 000 ariary pour 2 personnes ty zao pour 2 personnes dia raha pour 4 personnes indray izy dia 50 000 ariary zay nefa be da be le izy dia ty ndray zany zao ny andramako salade mêlée viande séchée miaraka amin'ny fromage salade mêlée viande séchée miaraka amin'ny fromage araka le hitanareo reny séché daholo le viande ao anatiny dia décortiquentsika tsirairay hoe ina avy le viande rehetrarehetra ao anatiny miaraka amin'ny fromage dia à côté misy sauce ty zany ny sauceny dia andramako manokana le sauce rich be le sauce ny zareo dia amin'ny farany vao misy goût somary acide dia ararako atao anatin'ity izy dia mélangeko dia miaraka manandrana etsika aloha tena kofina tsara mihitsy en tout cas be da be ny anazy fa le sauce tsy voatery lanina fa ny anazy zany laniko dia mélangena tsara da zao aloha tantaraiko anareo ina ny ao anatiny alohan'ny mélangena azy misy olive noire misy fromage dia misy ina moa misy ty zao ohatra ny magret séché dia tsy haiko na misy poisson séché koa amin'reto dia viande dia za tena tia be an'ity satria za tena miondana saucisson dia donc zay nampatonga ana nitenentina hoe aloha za manandrana aty dia mélanger tsika ankoatrany izay ny mbany misy chou rouge tomate misy carotte zao décortiquer tsika tsara le plat dia oignon dia mélangena tsara ohatr'izao ao ty aloha zany boucher ho an'ny Tiffany mantsy tia salade be koa dia nanaovako azy le viande rehetra tonga dia ampiarahako anatina boucher anankiray dia tantaraiko anareo ohatra ny ahoana ny tsiron'le boucher misy ny zavatra rehetra tiako zany misy chou rouge misy salade misy fromage dia misy viande séchée ohatran'izao ny boucher ako anankiray aza mezanareo fa noana be io
Une bouchée quoi. Dia manasa daholo. Tena tsara loatra. Tena tsara be, tena tsara be. En fait, hein, matetika rehefa ohatry ny hoe viande séchée hein, dia misatendre amina zavatra be sira be. Fa tsy izay mihitsiny. Maîtriser zareo à la perfection hein, ny cuisson les viandes séchées. Dia ny fumage moa zany e. Dia ny qualité an'ilay fromage produit-zareo rehetra zany qualité be daholo. Dia c'est très bon, tena c'est très bon, tena conseilleko be mihitsy ity hein. Signature an'zareo normal ka signature an'zareo. Ty le magret hein. Tasosoko anareo. Ohatran'izao hein. Tena dinana ina moa hôtel étoilé le goany. Tena tsara. Raha ohatra nareo ka tia saucisson hein, tena tianareo be ity. Et d'ailleurs les be sira. Tena tsara, tena maîtriser à la perfection. Ny goan'le les sauces hein. Faut mettre tena c'est parfait. Tsara be ity, gourmand be ity plat ity. Tsara avec ma salade là, ça c'est très gourmand, c'est très bon. Rehefa avy nanandrana ny salade mêlée viande fumée tsika miaraka amin'ny fromage dia hihinana amin'izay ny plateau de fruits de mer. Ty moa zany anisan'ny tena spécialité an'zareo. Mana plateau roux zareo ary plateau bavakoto dia ty plateau fruits de mer. Ilay tenecteur tsy lasa vacances nareo dia tsara mihinana an'ity dia tonga dia afa-po. Inona avy ny ao anatiny ndraha sady tondroky any hoe inona. Atontsika manana langouste, to dia langouste ngeza be anankiray division en deux dia grillé le izy ny crudité moa zany tomate, chou rouge, carotte dia salade dia ty tsaiky ho anareo poniny Majunga sy ny any province mahafantatra tsara an'ity tsikry dia ty lasary manga. Manga ve io papa? Ndasa aloha goûter na sao dia tsy manga. Le amin'ny bocal dia marikivy be mahafinaritra be. Dia frite hiditra amin'ny tena fruits de mer amin'izay tsika. Langouste ozy izy iny centre an'ilay plat ray manontolo dia misy calmar. Dia calmar dia poulpe. Ty poulpe dia crevette dia ankoatran'izay filet de poisson. Filet de poisson dia farany fahatsinkely indrindra darina frite zany ohatran'izao. Dia ny lafika an'ilay izy légumes grillés daholo dia misy aubergine ny ambany eo. Dia andramantsika ty ankoatran'izay misy sauce accompagnement miaraka aminazy atsika manana ketchup, mayonnaise dia sauce voanjo sy sauce tsy haiko na pimenté angambany ty. Dia ireo rehetra ireo ny atao hoe plateau fruits de mer. Izy 60 000 ariary satria za mazaka olona be da be afaka mihinana an'io. Dia anandrana amin'izay tsika izao. Telondrora be mihitsy dina. Dia ao zoky inona ny tindry hohanina? Frity. Dia ny antivany moa zany frite miaraka amin'ny anona andramantsika tsirairay aloha tombontsika amin'ny accompagnement ohatran'izao ny fritiny Tiako na inareo fa mikarepoka be izy. Dia moelleux à l'intérieur. Sauce mayo an'zareo fait maison. Dia andraman-kely mitokana aloha ilay sauce voanjo. Tena vrai sauce voanjo. Ilay afaka hohanina amin'ny mofo dipaina. Mitokana. Io kopa-tanana ho anareo rehetra abony any an-davy fa sûr tianareo be ty plat. Vacances? Ohatran'ny hoe mandeha vacances voalazany Tiffany. Ty crevette. Dia grillé daholo reo inona moa fruits de mer rehetra reo. Izany hoe cuisson zany tsy surcuit mihitsy satria taminatina plaque fotsiny anomboantsika anazy les langoustes. Io eto misy plus grillé eto tout dia atao longo ty atsika. Eto ny ahitantsika ny cuisson. Io hitanareo angambany parfait ny cuisson. Bien sûr izy moa zany alatsakitsika anaty mayonnaise.
Io, hein? Quel carbone. C'est sympa. Ouais, le bœuf. Parfait cuisson. Ça te ferait les fruits de mer. Tu sais, elles disent au mac. Des tiretti, hein? C'est quoi sauce froide? Carbone. C'est juste parfait. Si tu as crudité, crudité avec l'intellectuel, aussi rétro, tomate, chou rouge, carotte, des tiens, les anarorecha avant les provinces, mais ça ici ticria si manga. Marquive ma fenêtre appelée. Ah ouais, boucherie, hein. De yanam tu veux une salade, tu veux les sauces dans la salade, tu les sauces dans les vinaigrettes. Donc à gourmand, hein. Des aga crevettes de chickson. Mais ça va dire asitica si tranquille, hein. Il y a des dramatique, hein. Les crevettes. Assaisonné ça à tout gras, hein. Ça comme alors, hein, mais curry hein. Des cumin, gamin. Des tarpés, assis dans les citrons. C'est une mamie qui se marie acide. Des tiani poulpe. Des arclentes lecteurs cuisson les, hein. Juste cuisine, ça tu as. On attend crier d'aoul. Tu veux goûter? Tu as peur? C'est comme dans les dessins animés. Nous disons, assaisonner ça. De si sur cuisson mince, tu as raison. Donc les gens, si caoutchouc en maîtrisant ça, les cuissons, des moelleux ça. Manaka, filet de poisson. Si hein, les filets de poisson. Il se voit. Des autant les toyans, hein. La citron qu'elle, hein. Bon. Tu as goûté? Ça va te faire la sanguine zapem poucher un dessous. Souyan fa filer les gens, des métiers ramener qui similaire, mais stola na autre chanson. Pendant les filets. T'as pas besoin de mâcher, tu mets la mtako coule là, fait ça na foutu une liste chapé. Te ils ambola tsna jamakto, tu connais jamais les légumes cuits en bas. Et toi? Les plats mousana là que suite na rosoa, ça la tare belise, tellement lisse bien décoré que tu n'as pas que na mis les tu n'as pas rafale. Il y a de la viande là. Yeah. Autant ça les légumes cuits. Tu as un aubergine, des misquottes à courgette. Tu as la courgette, on a rouge sauté. La scénario est ici. Yo, hein? T'es? Tinjaya, misi, thym, yo en boune, thym, sirop marin. On a des poissons toyans, hein? T'es bien cuit. Fondant ta voix, ça les yeux. On a mis coup, tu m'as mâché quelqu'un en farine. Pas bien assaisonné ta voix, assaisonné tiré ta voix, là. Des petits poissons, tu. Ça. Tu as loin d'un jambon contient, l'autre un jambon qui fiont, tu. Mais suffit et fiont, tu en as une technique, fiont, tu un poisson. Poisson. Poisson, tu. Voilà, car c'est un poisson à. Tu as du poisson? Ouais. Tu fais rien? Si vous savez quel? Tu as un homme à comme rambon. Il y a les sacs, hein? Tu as si vous crudité quel, mais comme nazion. On a tiré les frites souk? Ça, Ça, où tu n'as un? carré. Carré, quoi.
tsy misangy le sakeraka izy a lasa aloha nalako kely fa sao dia mitsinjatsinjaka eto ohatran'ny hoe any amin'ny bô zany mikarepoka tsara le rambony dia le nofotrondro ao anatiny a atony tsara ny cuisson-ny a assaisonnement-ny a tena parfait eny tsara daholo ny goût-an'le ina moa le assaisonnement ao anatiny tsy hoe nivelany fotsiny assaisonné fa atitra ao anatiny satria mivaky ampovoany le trondro inona ny tiany zoko hoanina le poisson tao dia mahafinaritra be mitsako an'le rambony mikarepoka dia frais be daholo le trondro zareo tsy haiko ahoana ny fomba hiconserveny anazy dia zay ny dégustation tena laniko ty ohatrany ka tantara aminareo eto fotsiny afa aleo nareo indray manao andamana dia ame contine indray zao rehefa avy any Suisse tsika dia toizantsika ny dégustation nandeha nanao vacances tany Suisse tsika teo dia avy eo tsika tonga dia nakany Majunga dia nakany Folo Pointe dia tsika miverina eto Antananarivo zany dia ny eto ampovoantany mampalaza azy sakafo plat malagasy be tena malagasy pur ao anatin'izany ny lelan'omby tony zany ny lelan'omby dia misy ny henan-kisoa somary matavitavy tsara dia misy ny vorovorokena dia io tony zany le malaramolony kely zany dia andramantsika zany dia tsy adino moa zany rehefa plat malagasy dia miaraka amin'ny rogay rogay coupe tany ho anareo mpitan-dranomasina fa hitako milendalenda be mihitsy anareo mahita an'izao dia misy ny ranovola ty zany haut d'argent tena typiquement rehefa misakafo atoandro ny gasy i malagasy dia misy ranovola foana ranombary le fond an'le riz iny zany no dorany zay dia tifany anandrany araka amin'ny conti hitako amin'izao le izy misy saosy dia misy an'le lelan'omby ty misy kotomila décoration dia misy tripe sy persil kely andramantsika iny daholo ny assaisonnement ny ato tifany io meky boucher aloha ina andre alefaso misy boucher anankiray ty ara io le tripe io hitanareo tena tonga dia le identité malgache no hita tsy zavatra compliqué be fa tonga dia hoe tsara assaisonnement le izy dia misy sauce tomate dia misy tongolo gasy sakamalao dia tena tsara be mihitsy le izy satria ohatran'le matsiaro tena le hoe any an-trano reny nareo dia rehefa le mbalahady dia ohatr'izao ny laoka na aloha asiko rogay tsy hoe mampilendalenda fa mba ataoko manaraka norme tsara le dégustation ko raha tsisy rogay mantsonotony dia tsy mety dia asiana sakay kely masika ve ty mamosana ty ao mampatsiaro tsara n'le andro alahady reny rehefa ao trano nanao sakafo gasy kely matsiro be atony tsara mihitsy ny assaisonnement tena tsara be tsara eno tsara le tripe tena le tripe tena eno dia lenakisoa asiko boucher rehefa hafa ihany sakafo gasy hoany Tiffany zany anay tena malagasy izy tena tia dia le ranovola rehefa avy manao boucher kely dia misotro ranovola vao mafana tsara Tiffany tsy dia mihina ranovola satria efa zatra rice cooker le fa zany tena ranovola dia zay
dégustation tsara be atao amin'ny babakoto amin'ny plat malagasy. Efa mila ihany. Anandrana kely an'ity a. Ny salade ny salade teo ndrama kely farany. Tonga dia ity hoe boucheko. Misy mélange na saveur be dia be. Misy ohatran'ny tsirona misy fraîcheur mahafinaritra be. Jaune séché. Misy an'ilay fromage, misy an'ilay ina moa izy ity. Dia misy an'ilay sauce curry kely miaraka amin'ny sauce moutarde. Tena tsara be ilay izy. Dia farany ity. Tena tropical be ilay salade. Produit noble sisan'izany ozy izy sarany tsy maintsy andramako ny langouste. Batana indrindra ilay vilia. D'accord. Zay, voilà. Voilà, ity. Dia asiako mayonnaise. Langouste, mayonnaise. Eny tsara ilay hay. Tena tsara be ilay grillade. Eny tsara hoe grillé ilay izy atony tsara na assaisonnement. C'est parfait. Zany ilay mahafako ny dégustation. Saran'elanelana tsy andalo sanatria tsy hoe manadino fa nitoeranao tsy miova fa ho ampoko ao e niany sisa etriky dia mikialo trony vorona mandalo eny anabakabaka mametsovetso anao ao e miasa tao aty-mbola ela be. Zay ny aventure-nay tady amin'ny Babakoto. Aty amin'ny centilon Babakoto. dia asehonay kely any dina fananindorina ilay fromage tiany be hono ilay izy misy ohatran'ny gratiné. Dia raha rivotsika mameno ina Tiffany? Lôty, babakoto. Nanao anatsiny? tsara be sady Malemy kely hono tsara be lany Tiffany daholo ny vary sy laoka. mbola hoentina ka tsy laniko ilay izy. Tsy laniny fa hoentina. Izay arany. Rariva. Fazako adimba sasamy andry satria ondomacho fazako adimba Tantarainay anareo ny cadre tao amin'ny Babakoto teny amin'ny centileo no zato ao amin'ny misy fotokorta kely izay moa zany ao. Dia babakoto anisan'ny ray amin'ilay exposant. Dia ny cadre atao zany style somary fotokorta izy. Dia feno mazava manino izy ity épuré tsara classe. Dia tena hoe misy zavatra exceptionnel satria cadre ray ihany ny kambanan'ilay exposant rehetrarehetra. ny avantage aloha zany certes ny nosy ilay izy fa be da be ny fiasana manodidina ny nosy izay mbola tsy mahafantatra ny existence ny babakoto parkina ny angeza be satria amin'ny enceinte ny 100 kilo ilay izy dia any première deuxième étage raha tsy diso dia vao miditra dia izy ny eo voalohany dia ina moa mahita le box any babakoto nareo dia eo ampovoan'ny 100 kilo ny eo ny bar partie bar sy cocktail. Dia raha ohatra ka résumena zany le cadre dia classe tsotra dia mety amin'ny saraba be bahoaka Zay zany dia ny note omenay azy par rapport amin'izay dia 9 sur 10 madio tsara dia tsotra. Farany sao dia adiniko ny ao amin'ny tsy babakoto rehetra moa zany fa hoe amin'ny 100 kilo anazy rehefa vendredi ao vendredi arrive dia maka artiste zareo dia manao fety sy ohatr'izany donc jusqu'à 21h zareo misokatra sao nareo hoe taratara tsy mahita toerana isakafoanana dia izay zany hitako avantage dia sy dina mantsy anisany hoe miasa alina taraiky be amin'ny fito fo mirava dia misokatra zany ao jusqu'à 21h.
zay de raha tratrin'ny embouteillage de afaka kely aloha maka kely eo misakafokafo ao a de afaka mody rehefa eo de zay ny service tao amin'ny babakoto a nafinaritra résumé kely ety zany a amin'le misy fotokorta moa zany de ny service tsy de tena hoe exceptionnel be tsy mitovy amin'le grand restaurant reny fa enao zany a somary libre kokoa ary autonome kely kokoa fa tsara ny service tao amin'ny babakoto a mandray tsara sympa be daholo service fast food zany zany hoe vao tonga ianareo a de eo amin'ny 5 à 7 minutes eo ny service raha tsy diso rapide be aloha izy ary zany tena anisan'ny challenge zareo anatin'ireny fast food court reny a ny rapidité en service de efa misy mpanadio moa zany ao a de zay de ny avantage koa hitako amin'ny service ny zareo efa affiché daholo ny carte efa tonga de daholo de miainga avy any taxi a zay moa zany nakasariny tao taxi mihitsy ny ohatrany ahoana ny décoration sy ohatran'izany a de avy eo izy a mandeha manatitra an'le plat eny amin'ny seza de isaorana tanteraka mihitsy ny hatreto a ny ekipan'ny babakoto rehetra tamin'ny fandraisana coupa tanana ho merci ny note a service tao amin'ny babakoto zany domenay 9 sur 10 satria tsara nafapo zay ny sakafonay tao amin'ny babakoto zany a ndao andramana taonay tao PDP a misy ny thé glacé a misy thé glacé au citron Cendrillon misy Cendrillon cocktail de misy ny smoothies fruits rouges de tao anatin'izany zany a ny nina zay le fondue suisse samba tato ndao andramana nina fondue suisse a de io à base de vin blanc de miaraka tamin'ny mofo misy mofo fait maison zay a de misy ihany koa ny salade de viande séchée sauce curry ohatrany somary sauce mavomavo zany nanandrana an'iny a tena tiako be conseilleko be anao misy ihany koa na de vacances kely zay tany amin'ny plateau de fruits de mer grillé tany amoron-dranomasina tany amoron-dranomasina de misy fruits de mer maromaro de nagaga tamin' zareo misy frity misy ina moa nenana misy lasary manga lasary ina moa tsikiri frity sauce voanjo sakay mayonnaise ketchup zay tsy hitanareo amin'le plateau maneno de misy karazana trondro rehetrarehetra zay fantatrareo fanenanareo tany anaty ranomasina de misy karazana crudité koa ary misy langouste kelikely tsy be molina kely amin'iny fotsiny ngamany a le trondro misy trondro ohatrany tsy haiko natao ina somary ohatrany maintimainty zay no hoe somary ny ohatra kely ny cuisson ny fa ny aminy a tena c'était parfait oui de nisy ihany koa ny manaramolony sakafo typiquement malagasy a zay tena tiany tifanindrindra satria nalainy mihitsy reny de zay ny sakafo tao amin'ny babakoto ay adinidina zareo a mamera vola miaraka amin'ny oui iny tena voalohany tato amin'ndao andramana koa ina tena commande vasyloka ianao de misy rano vola de misy lasary tena malagasy pure malagasy zany le izy de arak'izany a note nomena zareo a tao anatin'ny sakafo zay nandramana dia 9 sur 10 bravo conseiller be ana mihitsy ny ao conseiller fa tsy hoe déconseiller conseiller zay de raha fitinina zany a ny tao amin'ny babakoto a de mora le sakafo par rapport any qualité any produit sy ny quantité any de jusqu'à 21 heures zareo no misokatra azadiny raha tratratratiny embouteillage eny de andana aloha makamaka misakafo kely de misotrotrotro kely amin'ny babakoto zay vao mandeha mody de misaotra anareo ambony foana zay manaraka anay a misaotra bisou be a de tiana be nareo a sady efa be da be mihitsy nareo a de ay adinay ny teny a tena fifaliana anay zany mahita nareo eny an-dalana fa lasa nina moa isaky mivoaka zany zay nezaneza le anay de mahita nareo rehetrarehetra de efa be zay hoe ke nareo be da be ty anay de misaotra betsaka Faila zanu titaku